wafakabakinao rasefo amen wafakabakinao rasefo amen wafakabakinao rasefo amen wafakabakinao rasefo amen. Flashback tirmana angamefa ainao wafakabakinao rasefo tovon devoir anao. Bonjour les garçons, comment allez-vous les filles? Antoine Tsikatchouva fambola philosophie taranjam kolsaina mampivadika génira mila tosika manampy anao banque PNI izy no mitsinjo atsika kino aminazy ny radema fa nilesotsika androany aloha la nature humaine uze tsy mianadesona ihany mety hoaina fa ny philo tsotra rehefa ny loha ny ampisaina zay endo mahazo baka zay maditra de velomba chapitre 1 les différents points de vue sur l'homme manahoana ny olombelona fakafakaina lala to manampanany efa ny koto animal tonga de mizara telo ary ny description selon les sciences et selon la religion farany kosa selon la philosophie zay tena ifotorany ty taranjatsika ty selon la religion ny olombelona misy amina mifanamina olona osytsika gasy aminy l'homme est donc un être spirituel et moral il fait la distinction entre le bien et le mal selon les sciences mbola mizara telo koa izy biologie psychologie sociologie voalohany ho jerentsika ary ny science de la vie de tsy nakory fa ny biologie ao de milaza fa ny olombelona de animal mitovy amin'ny biby mananaina rehetra ihany ya ambany lalàna ny natiora mbola manana filana mety ho faty mety ho kola animal évolué raha ny fijeriny Darwin fomba fijery dôly zany tsy maninona raha amin'ny psychologie zay science humaine comportement de l'homme manao asina pourquoi ka manasongadina ny terme atsona hoe la scène ma personnalité c'est la totalité de moi vo anakiroa za efa telo ny total misy koa ny sociologie na koa science sociale ny olombelona de miroborobo anaty société mampivoatra ny saina ny vatana ny affectivité sy adiny koa ny spirituel la morale ewa zay mahay micause ny citation any Henri Salva. L'homme ne n'est pas homme, mais il le devient grâce à l'action de la société sur lui. Très bien. Selon la philosophie, nul n'a des totalités, corps plus âme et esprit, plus pensée. C'est la pensée qui marque la suprématie de l'homme, matungas intelligent, créatif, am raisonne. Ozy Aristote, animal raisonnable, biby misaina tsy ambakaina lotsy pokaty savana. Mianatra citation tsara aloha vao dodo amin'ny alina indrindrandrindra le natorotry nga Blaise Pascal. L'homme est un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant, nous en attention, attention. Nota bene, résumé fondamental, l'homme est un être naturel avec des valeurs sociales. C'est un chapitre volouan, c'est maï des bonnes chances. Chapitre 2, l'homme face à son existence. L'homme est responsable de ce qu'il est, de son avenir, de sa vie, de sa personnalité. Zanen fiaina n'olombelona de miankina amin'ny tenany na tiany ovaina na tsy fa ny lakle eo an-tanany ka ninninona mitranga de fanjarany miakitra responsable de ses actes, conséquence de ses actes. Ozy Sartre hoe chaque homme doit inventer son chemin. Fijeriny le ry zay fa misy koa ny destin raha zay ny fijery havanana misy koa ny fijery avy hoe l'homme n'est pas totalement responsable de sa vie. Déterminisme naturel de l'homme efa voasoratra melo ny fiainana sy ny laoniny. L'homme est un être strictement déterminé efa destin daholo zay mitranga eo namane. La vie de l'homme dépend de la société. Io mamolavola mandrindra ny personnalité. Tindray aloha ny ety mody mba mila alaline. L'homme est un produit de la société. Émile Durkheim. Tsisy an'izany spécificité de la nature humaine ary mba mihaino tsara za manoaka za matory rapport entre l'homme et la nature. C'est l'homme qui domine la nature ou bien c'est la nature qui domine l'homme. Sotro viva kely aloha nareo zay te atoro sokafo ny sary omena si pur si nature atikao ny lohateny l'homme domine la nature ataovy madio tsara fa aza sy narature. Tsangana ary londry de mba vaky io amin'ny ankizy loha ty définition ty. Grâce à son intelligence, l'homme invente la science. Sotrandry zany hoe transformer ny nature loza voajanahary voasoroka moramora fa na zany mila jaina foana ny dignité humaine miaro ny tontolo iainana so misy menmen idirantsika ndray ary loha ny tapany faharoa zay hevitra mifanohatra amin'ny voalaza teo aloha eto ndray de ny nature no midomine ny homme ny olombelona mandevitra fa ny nature ny rôle. L'homme est soumis à la loi de la nature tsy afaka manoatra izy na de efa sosotra be
natiora rehefa tsy voakolokolo de tonga loza voatrana ary simba ny tontolo ka mahantra ny olombelona perta total zay ny androany so ozinareo hoe raha miseko ty tolala raha mila cours particulier hoe tsy atao an-dakilasy atsovo raha amizay fa izy ko mampanao koro la arana telema numéro 1 malagasy 034 rano safidiko mora zay ary ny androany fa misaotra anao nanaraka lesona vovondray amin'ny fotona manaraka misaotra tokoko afakabaky anao raha sefo raha mila devoir tonga fa ty fa omeko flashback flashback c'est matitra vodake misaotranao ramse fa nitondra fahalalana be dia be wafakabaky anao raha sefoa fa te hisaotran'reto aza laharana voalohany kopela telema mety tsara koa miaraka amin'ny stara kopindrifa eo koa ny BNI defa mandamma miaraka amin'ny skama misaotra toko wafakabaky anao raha sefoa amen 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 wafakabaky anao raha sefoa amen